tompo fa izaho indray no hitondra ny hafatra vasanao anio dia mitondra ny lohateny hoe fandresena. Mialohan'izay dia ndaontsika angataka amin'ny tompo. Izy ny taridalana eto ary izy ihany koa no ampiteny eto iary vavakintsika. Tompo misaotra anao fa nomenao izao fahafahana eto indray. Tonga eto tompo hitondra ny hafatra izay nomenao ahy. Tsy ny tenako tompo no hita eto sy heno eto fa tena hoe solon-tena fotsiny ahy eto. Kanefa kosa tompo mino fa ianao no ampita ny teny na amiko na mireto rahavavy malala sy ray aman-dreny izay eno an'ity hafatra avy aminao ety indray. Tompo ny fanahy masinao ani no ameno anay tsiraray avy na izaho mitondra izany teny izany na ireo miaino izay andray izay antsarany ihany koa amin'izany teny izany. Ny fanahy masinao tokoa ameno izay tsy feno ihany koa amin'izany teny ambareto izany anio ka dia ianao tokoa ny hiaro amin'izany fitondrasana ny teny izany ka dia tsy ho mpiaino fotsiny izahay tompo fa ho mpiaino mpakatoa ka samy andray izay andray tandrify anay tsiraray avy ka misaotra raha eo. Amen. Ny teny moa dia ny lohatenintsika dia hoe ny fandresena. Fantatsika tsara fa ny fandresena dia tsy azo tena hoe tsy azo fotsiny fa tsy maintsy hoe misy ady atrianao. Tsy hoe mitolona manolona ianao na miady izany hoe maharanofo moa izany dia hoe mitolona olona mihitsy dia hoe amin'iny ianao rehefa resinao ny olona dia hoe mandresy ianao. Tsy izany anefany fa fantatsika tsara ny ao amin'ny tompo. Maro ny hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny tantara ireo izay nanara-tian'ny tompo tao ny Israely, tao i Davida, tao ihany koa izy telo lahy izay nalatsaka tao anatin'ny afo misy lafaoro misy afo mirehatra fa tena hoe mpandresy satria manana ny tompo ary izaho sy ianao. Ahoana no ananantsika fandresena? Mino fa Andriamanitra dia tena tiany izaho sy ianao hanana izany fandresena izany. Hitantsika ao amin'ny daoary ao amin'ny Romanina toko 10 dia ny andininy eo amin'ny 9 eo tena hoe maromaro ny tenin'Andriamanitra fa ampifandraisan'ny tompo izay teny dia izay no akatsika hafatra anio. Amen. Romanina toko 10 dia ny andininy eo amin'ny 9 eo amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mazava tsara mihitsy ny teny. Tiany izaho sy ianao ary tena fony mbola mpanota isika dia nesorony tany amin'ny izany lalana nisy antsika izany. Ka mino fa izaho sy ianao raha tena hoe tiantsika tokoa ny tompo dia tena hoe handray ny fitiavana antsika ahafahantsika hananantsika izany fandresena izany. Mila manana fitiavana tsy ny ankonanao ihany fa ny hafa ihany koa. Mbola raisintsika eo amin'ny andininy eo amin'ny Romanina 10 ihany dia eo amin'ny 2 eo dia eo amin'ny tapany voalohany tamin'ny alalany amin'ny tapany voalohany eo ihany no raisintsika amin'ny alalan'i Jesosy tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao. Amen. Tena manana fahasoavana izao sy ianao satria nalany tany amin'ny toerana nisy antsika tany amin'ny toerana izay nandehandehanantsika tany. Fantatsika tsara fa izaho sy ianao tsy tonga fotsiny teto fanarana an'Andriamanitra fa ny tany amin'ny lalana tsy hita tantsika dia nesorony tamin'ny lala nentiny ahafantatra ny lalana tsara izany hoe miaraka amin'ny tompo izany. Ka tena hoe lalana finoana ihany koa isika ahafahantsika hananantsika izany toerana izay tian'Andriamanitra hitondrana antsika izany eo amin'ny toerana hananantsika fandresena. Tena hoe tsy mora ny hoe hanana izany hoe fandresena izany. Ka Andriamanitra tokoa tiantsika ny fidy antsika ary tiany ihany koa izaho sy ianao hitoetra amin'ny toerana tsara sy izany hoe hanana fandresena izany. Mbola raisintsika indray ny teny ao amin'ny Jaonina 1:20 dia eo amin'ny andininy 7 eo
amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Tena hoe mazava ary ny vakiako mihadana mihitsy hoe raha ino ianao, tena hoe ilayntsika ny finoana, ilayntsika ny fatokiana an'Andriamanitra ahafahantsika hananantsika izany voninahitra an'Andriamanitra izany. Fandresena nge voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mino fa fantatsika izany. Izany fandresena izany tsy azo foana izany, fa mila miady mafy izaho sy ianao, tsy mitolona ny manolona, fa miady amin'ilay fahavalo, miady amin'izay zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainantsika. Ny fiainantsika maha-olombelona fantatsika tsara fa be ny ady. Fa raha vao miaraka amin'Andriamanitra ianao dia mandresy foana. Ninona ny olana misy eo aminao? Fantatsika tsara izany. Tena hoe ninona ny misy eo aminao? Fa raha tena hoe ao anatinao Jesosy Kristy dia tena hoe mandresy foana ianao, manana vahaolana foana ianao, ary izy tsy amelanao rehetra izany. Naraviana. Mino fa tena hoe anandray voninahitra an'Andriamanitra izany ihany koa izaho sy ianao. Tena hoe Jesosy Kristy tiantsika, izy ihany koa no hanome voninahitra lehibe, ilay fandresena avy aminy, ilay fandresena. Tena hoe fantatsika tsara, izany hoe fandresena izany fa dia tsy azo fotsiny. Dia misy ten'Andriamanitra indray ao amin'ny ohabolana 12 indray, dia eo amin'ny 12 dia eo amin'ny tapany by eo amin'ny anaran'i Jesosy, fa ao amin'ny manetry tena no misy fandresena. Ilayntsika ihany koa ny manetry tena amin'ny zavatra rehetra, manetry tena amin'ny ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny toerana misy anao, manana fahendrena. Tena hoe manetry tena ihany koa anao mba hananantsika fahendrena, ahafahantsika na handraisantsika izany fandresena izany. Raha tsy manana fanetretena ianao, tsisy zavatra hoe azonao izany hoe aresy ianao amin'ny zavatra ataonao, satria mety hoe tsy manaiky mihitsy ianao fa ny anao ihany ny atao, ny anao ihany, dia mino fa tsy azo fandresena mihitsy ianao raha tsy manetry tena no misy fahendrena ao aminao. Tena ilayntsika ny fandresena, ilayntsika ny fahendrena, hahafahantsika handraisantsika izany hoe fandresena izany ao amin'ny Tompo. Tena hoe ilayntsika tokoa, satria n'Andriamanitra dia manana fahendrena. Izy dia nanome aso anao ka manetry tena mba hananantsika izany fandresena izany, dia manetry tena ary manana fahendrena. Ataovy amin'ny fahendrena ny zavatra rehetra izay ataonao, amin'ny fanompoana azy, amin'ny asanao, amin'ny zavatra rehetra izay hatrehanao eo amin'ny fiainanao. Ataovy am-pahendrena izany, fa hitan'Andriamanitra. Ninona ny zavatra ataonao, ianao tsy maintsy mahazo fandresena foana. Mino fa ao amin'ny tokantrano indrindra fa tsika izay miasa dia tena hoe malala tsara mihitsy fa Andriamanitra dia miaro antsika mandrakariva, ary tena hoe ataony izany hananantsika fandresena izany, satria fantany ny toerana misy antsika tsirairay avy, ka manetry tena ary manana fahendrena ihany koa. Mbola toisantsika ny teny ao amin'ny Joba indray, Joba 2:20 dia eo amin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy: raha misy mihetry dia ataonao hoe misandrata, fa ny manetry tena ho vonjeny. Amen. Tena hoe vonjen'Andriamanitra tokoa izaho sy ianao raha tena hoe mihetry. Fantatsika tsara ny hoe mihetry, manana fanetretena, mihetry amin'ny zavatra rehetra. Araka ny teniko teo aloha hoe ny fandresena dia tsy azo foana, fa tsy maintsy miady ianao, dia mila manana
fanetretena ianao, manana finoana ianao, mihetry ihany koa ianao amin'ny zavatra rehetra izay atrehanao, mihetry miady, manetry tena. Tena hoe tokony anana an'izany tsika fa tena raha manana an'izany tsika tena hoe misantatra izany hoe fandresena izany, misantatra. Tena hoe azo tsika izany fandresena izany raha tena hoe ananantsika izay rehetra petraky ny tompo io amiko sy aminao izany. Tena hoe manindry. Mino fa Andriamanitra malala an'izay adinao sy izay rehetra mba angatahanao, azahoanao fandresena izany eo amin'ny fiainana, indrindra eo amin'ny fanompoana azy ihany koa. Ahoana ny ananantsika fandresena? Tena hoe mila matoky azy, manana finoana, manana fahendrena, afaka izany hoe manana fitiavana ihany koa, satria ilayntsika izany. Eo amin'ny mbola raisitsika indray eo amin'ny Petera voalohany dia toko 5. Petera voalohany eo amin'ny 5 dia eo amin'ny 5 eo ihany dia ry amin'ny faraparany ary. Tena hoe amin'ny faraparany eo amin'ny tapany C eo angambany io amin'ny anaran'i Jesosy, fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena, manome fahasoavana. Dia toizantsika eo amin'ny 9 koa amin'izany manetry tena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Adakadana ihany mamaky azy. Izany hoe tena hoe fahasoavana dia ho an'ny manetry tena. Raha manana fanetretena hoe ato eo ianao dia tena hoe hazo fahasoavana. Inona ilay fahasoavana ilayntsika? Ilay fandresena. Fahasoavana lehibe izany manana fandresena izany avy amin'Andriamanitra. Koa amin'izany manetry tena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Izaho sy ianao dia ao ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra amin'izao, mangataka an'ilay fandresena, mitady an'ilay fandresena, ary tena hoe mikatsaka izany fandresena avy amin'Andriamanitra izany. Mahery izany. Tena hoe mahery izany manana fandresena amin'Andriamanitra izany, fa tsy fandresena amin'izao tontolo izao. Fandresena amin'izao tontolo izao dia zava-poana izany, maivana izany. Raha eo anatrehan'Andriamanitra, maivana, tsy misy dikany. Ady aman'olo izany azahoana fandresena izany, fa eto ady fandresena tsara indrindra dia avy amin'Andriamanitra, ilay tena hoe ilayntsika eo amin'ny fiainantsika. Raha manana fandresentsika dia tena hoe manana ilay fiainana mandrakizay, satria tena hoe fiainana ilayntsika eo amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 9 dia hoe eo tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Manandratra antsika ny Andriamanitra amin'ny fotoana izay azahoantsika izany fandresena izany. Tena hoe manandratra antsika izy, midera antsika izy, mampiseho antsika amin'ny hafa izy. Fa tena hoe nanana izany fandresena izany izaho sy ianao. Amen. Mino fa tiako izany. Izay afatra an'Andriamanitra izay. Mino fa ianao ihany koa mikatsaka izany, izaho ihany koa mikatsaka. Izany eo mila an'izany izany. Tena hoe mila an'izany fandresena izany. Ary Andriamanitra hanome izany amin'ny fotoan'andro izay hanomezany aiso anao. Kanefa kosa aza mitsahatra mity azy, manana finoana eo aminy, manetry tena amin'ny zavatra rehetra, ary tena hoe manana fitiavana indrindra. Ary amaranantsika ny teny dia hitantsika eo amin'ny Korintianina voalohany toko 10 teny andininy 17 tapany voalohany eo hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zanak'olombelona, nefa matoki an'Andriamanitra fa tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izany zakanareo. Tena hoe ny fakapanahy dia fantatsika tsara ny fakapanahy. Maro ny fakapanahy azontsika
araka ny teniko zao hoe ny fandresena, raha fandresena amin'izao tontolo izao dia betsaka ny fakapanahy azotsika. Eny na ny zanak'olombelona aza dia eo amin'ny tapany voalohany io fa voavaky kely fotsiny le izy tena hoe na olombelona dia tena hoe fakapanahy amintsika, na ny olona ao amin'ny tokantrano na olona ao amin'ny misy anao ao dia fakapanahynao, tena hoe fakapanahy tokoa. Ka mino fa Andriamanitra dia handrava izany fakapanahy izany, tsy afahantsika hananantsika izany fandresena izany, fa Andriamanitra tokoa ny ombanao hananantsika izany fandresena izany handrava izay rehetra manelingelina eo amin'ny fiainantsika. Ny fandresena ho ihany tsy azo foana fa tsy maintsy miady isika amin'ny azahoantsika izay fandresena izany, ary matokia fa Andriamanitra hanomezany fandresena izany ho aso anao. Kanefa kosa mila vonona izay anao handray izany fandresena izany, ka vonona ihany koa miady amin'ny zavatra rehetra izay hatrehanao ary ankinao amin'ny tompo ny fiainanao ary mahereza aza mitsahatra fa Andriamanitra malala ny fotoana ny andro hanomezana izany fandresena izany ho aso anao. Amen. Aveko any amin'ny Jesosy irery ihany ny derany aza voninahitra. Amen. Izay indray ary no afatra ho aso anao anio ny tompony ameny izay tsy feno ary ny tompo ihany koa anenty izay voalaza, izay voalaza teo. Dia ary vavakintsika tompo misaotra anao fa menao izany teny izany nentiko teto amin'ny tokantrano fionanay ety. Tompo ianao tokoa no hanome fandresena ho anay tsiraray avy, ary izay dia manana fotoana tokoa hanomezanao izany fandresena izany ho aso anay tsiraray avy. Ka mino tompo izany fandresena izany dia tena hoe fandresena avy any aminao, ary tena vonona ihany koa izay hiady handray izany fandresena izany, satria izay hiady izay no hanananay fandresena. Ka mino tompo fa izay afatra izay ianao no nampiteny ahy teto, ary mino fa na izana ireto izay nihaino tompo dia handray izay tandrify azy, ary misaotra anao fa totosandray ny teny, ary mino fa izay voalaza ho ady avy aminao, ary ianao ihany koa no nitanay teto, nampiteny ahy teto, ka mangataka aminao tompo tena hoe omeo ilay fandresena izay tsiraray avy, ary aza velanao varambariana fa hanana fandresena fotsiny, fa tsy maintsy hiady izay tompo, hanananay ilay fandresena avy aminao, hanananay ilay fandresena tena tsara avy aminao. Ka ireto izay tompo fantatrao fa mangataka izany fandresena izany eo amin'ny fiainanay. Ka mino tompo fa izany afatra izany dia ianao tokoa no ampitoetra ao anatinay tsiraray avy, ka handray izay tandrify izay tsiraray avy ihany koa. Ka izay tsy feno tompo ianao no angatahako hameno azy, izay voalaza kosa na tsy araka ny sitrakao dia hifonana eo anatrehanao ihany koa. Ka verina ihany aminao irery mihaja ny voninahitra, misaotra raha eo. Amen. Izay ary no afatra afa-tsy aminay groupe izay indray ihany io ny tompo tokoa ny hanome fandresena ho aso anao amin'izay fotoana, amin'izay andro andraisantsika tsiraray avy ny fandresena avy amin'ny tompo. Amen. Samy hitahiny Jesosy daholo amin'ny herin'ny toy izao indray velona eto raha mbola tsy tompo. Hallelujah.
fandresena atombola iranao mandraky izay voavonjy fandresena 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 halleluja afaka Jesu nampandresia vonina ish halleluja hoana halleluja fandresena fandresena halleluja afaka Jesu nampandresia vonina